enana ny olona amin'Andriamanitra rainy dia hoy ny soratra masina amin'ny lioka toko voalohany fomba mamadika baiboly amin'izay tsika fa mazava ny andro zao fa misy électricité 1:17 ao amin'ny ray fito amby folo dia misy hoe lioka io amin'ny anaran'i Jesosy ary izy andeha eo alohany amin'ny fanasy ny herin'ny Eli mba hampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoha ho amin'ny fahendren'ny marina amboatra firenena voaomana ho an'ny tompo. Mamerina ny ray amin'ny zanany fa mamerina ihany koa ny maditra hiverina amin'Andriamanitra. Rehefa ao zany ny fanahy masina dia miverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Zay endra raha amin'le hoe hidiran'ny devoly satria fanahy ratsy iny. Rehefa ao iny devoly iny dia maninona ny olona korotana ambony ambany daholo ny zavatra rehetra. Ary io expérience hitantsika any an-tranontsika any io fa mba mailomailo rehefa mikorotandrotana daholo korotana nareo mivady, mikorotana ny ankizy, korotana miady rakoto raha be, miady raivo sy raha vao sy ny rehetra, miady daholo ny olona ao an-trano, misy zavatra ao zay. Ao anatin'izany ve fanahy masina sa tsy ao anatin'izany? Tsy ao ny fanahy masina. Fa rehefa tonga ny fanahy masina dia miverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra, miverina amin'ny taniny jiosy. Dia korotana tonga indray ny fanahy hafa moa zany dia mikorotana sy mitambasy manapoka bomba sy ny rehetra eo. Fa tena mamerina ny olona amin'Andriamanitra zany ny fanahy masina. Ary io ilay mahatonga an'ilay tsoakevitra ty ariana hoe tsy afeniko aminao tsony ny tavako fa ahidiko eo amin'ny taranak'Israely ny fanahiko ho Jehovah tompony maro, omeko ny taranak'Israely zany. Zay voalohany. Koa raha manana ny fanahy masina zany tsika dia mamerina tsika amin'Andriamanitra io fanahy masina io. Mamerina tsika eo amin'ny tanitsika, eo amin'izay toerana tokony hisy atsika amin'ny maha-kristianina tsika. Satria moa tsika sahala mite lalao any amin'ny tany jentilisa, te lalao any amin'ny tany devoly any, ary anisany anankiray tetikady ny devoly hoe ampilalaoviny any amin'ny taniny ianao. Fa milalao any amin'ny taniny ianao dia manahirana le izy. Rehefa milalao ny lalaoany ianao dia manahirana le izy. Fa rehefa mijoro amin'ny maha-kristianina ianao, aza milalao ny filalaoany, aza mandeha any amin'ny taniny. Mahatsiaro tantara kely aho amin'ny idirako amin'ny faharoa. Misy pastera anankiray namana tany aloha tany, miditra ao amin'ny bara ao izy. Satria hoe ao dia inona maninona ianao miditra any amin'ny bara? Ka ao nahazahoaka an'ireto olona mpisotro toaka sy ny rehetrarehetra. Dia olona moa zany maromaro ny ao. Dia inona ny nefarany? Voabatan'ilay mpisotro toaka tao amin'ny bara izy dia izy ndraiky io lasa mpisotro toaka raindahany. Ka aza milalao any amin'ny taniny. Fa maty any ianao. Fa rehefa manana ny fanahy masina ny olona dia miverina amin'ny tany iny omen'Andriamanitra azy. Zay ilay hoe aza manadino ny fiarantsika miangona e. Rehefa ao amin'ny olona ny fanahy masina dia mahatsiaro izy hoe misy fiangonana io tsy fandeha hiverina eto. Io tsy misy rano fa mandeha atao batisa. Zay kely izy e. Zay ny voalohany. Ary ny faharoa dia izao. Rehefa mampidina ny fanahiny ny tompo dia ho fahalemana zay. Ny teny hoe fahalemana amin'ny teny malagasy dia misy fitenitsika moa hoe mandro fahalemana. Raha hoe mandro fahalemana dia hoe mandro fehizay, milamina, raha hoe fahalemana. Avy amin'io any ny teny hoe salema io, salemantsika io dia avy amin'io teny hoe fahalemana io, teny malagasy zany. Ny fahalemana zany dia mandro fehizay ny dikany. Ao amin'ny taniny izy. Ahoana ilay lazain'ny soratra masina mikasika an'izay? Dia mba hatsiaro ny fahamenarany sy ny fahadisoany rehetra zay nahadisoany tamika izy rehefa mandro fehizay ao amin'ny taniny ka tsy misy manaitaitra azy. Zany tena iritsika amin'izao e. No tsy hita tsony moa izy ity fa taitaitra foana tsika, taitaitra ny arabe, taitaitra any an-trano taitaitra vao misy migorodona kely dia inona zany, inona zany. Eny an-dalambe mitaitaitra, so lazay lasa mpangalatra ny volamenana, ny volafotsina, famataran'androna, peratra eny tanan'ny olona zao alain'ny olona. Taitaitra ny olona, taitaitra eny. Ary io moa zany lazain'ny dokotera maro manao hoe io angely mahavoan'ny olona, voan'ny stress ozy ny olona dia miakatra tension tsy fidiny azy eo. Fa taitra ny olona. Fa eto zany dia lazain'ny soratra masina fa
rehefa tonga ny fanahy masina dia anisan'ny zavatra omeny anao ny fahalemana, ny filaminana, ny fiadanana. Inge le fiadanana lazainy Jesosy rehefa andeha Jesosy hoe ny fiadanako nomeko anareo. Io le fiadanana lazainy io. Ho avy ny fanahy masina mantsy dia tonga ny fiadanana, tonga ny filaminana. Natao hoe fiadanana dia tsy misy ady, tsy misy korotana. Na ao atokantrano aza rehefa avela iaso ao ny fanahan'Andriamanitra zay ao anatintsika rahateo dia tsy misy korotanao. Tsy manahirana moa indray fa tsy hoe dia famotsipotsirana ny zavatra manahirana antsika akory ny toroteny fa fampahirezana antsika. Saingy izany moa zany misy mpivady dia miady isan'andro isan'andro isan'andro, miady isan'andro isan'andro. Indrindra hono rehefa hoe tsisy ny vola dia miady isan'andro. Misy fianakaviana dia mikorotana tsy mijanona mihitsy. Dia efa ikoezan'ny olona mikolay mihitsy ny olona ambadika. Miady indray retsy, tapenana fotsiny sofina indraindray. Fa rehefa tonga ao amin'ny olona ny fanahan'Andriamanitra dia mandro fahalemana izy. Misy filaminana na ao anatiny na ety avelany. Dia zao ny teniny izay nomen'ny tompo manao hoe raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny didiko ianareo ka mankatoy izany dia any homeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andro fehizay ary tsisy anataitra fa ho fongorako ny biby masika amin'ny tany ary tsy ho tetezi tsapatra ny taninareo. Zany zany filaminana omen'Andriamanitra ka manira ny filaminana io moa tsika zany menomenina amin'izao fotoana izao hoe tsisy fandriam-pahalemana, tsisy filaminana. Dia indray ny ampola moa zany ny heverintsika fa ame filaminana dia asivy jiro anelakelatrano dia mazava fa tifiry ny sasany amin'ny filesy fotsiny io dia maizina indray. Tsy ny ampola ny manome fandriam-pahalemana, tsy hoe na dia asiana miaramila sy polisy raha isan'olona azy. To Madagasikara moa mbola vitsy dia vitsy raha oharina amin'ny any ivelany. Hoe firy ny polisy sy ny gendarme dia firy ny isan'ny olona 28 millions 30 millions tsika sao 30 tapitrisa eo mety amanetsiny ngamba ny mpitandro filaminana. Na omena mpitandro filaminana ray isan'olona ary tsika tsy afaka ny anatena fandriam-pahalemana na filaminana fa mila manana ny fanahy masina tsika. Indray aza manahirana antsika ny olona verina fa mampandry fahalemana antsika fa mila manana ny fanahy masina tsika ary io zany ny zavatra tokony editsika varotra. Ady varotra tokony ataontsika eo amin'ny fiainana ary zofotina izy tsika raha tia amin'ny fiainana andavanandro fa ady varotra tokony ataontsika amin'Andriamanitra no hoe tanterao ny teninao fa omeo anay ny fiadananao. Mila fiadanana zay, mila filaminana zay ary azo atao zany, azo atao zany. Afaka mangataka an'izany tsika, afaka mangataka an'izany tsika, afaka miaina an'izany tsika raha ao amintsika ny fanahy masina. Fa raha tsy ao antsika amin'ny fanahy masina na ho asiantsika hidim-baravarana daholo aza hatramin'ny varavarakely tsy afaka ny aninina tsika, tsisy fandriam-pahalemana, tsisy filaminana. Zao nge ny olona tsotra amin'izao moa zany tsy dia tena taitaitra loatra amin'izy fa mandeha fotsiny amin'izao. Fa ny olona manan-javatra, manan-karena, manana zao ary alika aza angalarin'ny olona. Tenanao fa misy namanay zao ny teny hoe lasa angalarin'ny olona ny alikany namidiny asa zay namidiny azy nefa alikany vidina 15 millions 3 millions d'ariary namidina angalariny dia fefena grillage vide daholo ny tanàna dia mandry fahalemana ao anaty na dia tsy migadra aza dia migadra ho azy ao anaty grillage. Fa mila manana ny fanahan'Andriamanitra. Angatao andreo manalina mba tsy ala ao aminao ny fanahan'Andriamanitra. Fa zava-dehibe ny fananantsika an'io satria ananantsika fiadanam-po io. Na misy olona te hiady aminao aza efa manana ny fanahy masina ianao tsy miady aman'olona. Na misy zavatra manahira-tsaina anao aza fa manana ny fanahy masina ianao, lamina fotsiny ianao. Miandry ny fitondran'Andriamanitra, miasa eo ambany fitondran'Andriamanitra ao anatin'ny filaminana tanteraka. Dia ny zavatra farany eo anatin'ity le fahalemana ity dia zao rehefa milamin-tsaina, milamina fanahy, omen'Andriamanitra ny filaminana iny olona dia mahatsiaro ny fahotana rehetra nataony ka tsy teverina amin'izany intsony. Zany ny tena filaminana faratampony. Mahatsiaro hoe ity zavatra nataoko tsy mety ity zavatra nataoko ity. Tsy hiverina amin'izany intsony aho. Mila miaiky ny fahadisoana mantsy zay vao tsy miverina amin'izany intsony. Fa raha mieritreritra ny olona zay tsy diso ahako sa dia tsy diso zay tsy diso
dia manohy foana ny adalàna fa raha tahinika mahatsiaro diso dia tsy miverina amin'izany ntsony ary efa tsy miverina amin'izany ntsony dia mahatsiaro maivana ianao satria niala ny entanao ary nentin' jesosy kristy teo ambony azo fitsaliany zany entanao zany dia ny fiadanana no nomena ianao fa tsy eta mavesatra akory. Zay ny faharoa. Fahatelo dia inona no nampidina ny fanahany ny tompo na nampidina ny fanahy masina ny tompo mba ho inona ho fanatrehana. Ndikany hoe ny tavan'Andriamanitra tsy afeniko amin'ny tsony ny tavako. Ny tavan'Andriamanitra dia milaza ny antsony hoe fanatrehan'Andriamanitra io milaza fanatrehan'Andriamanitra io ary fifaliana ao antsika io mifanarintava amin'Andriamanitra io. Dia moa zany rehefa mahita olona tsy hita ela be tsika zany dia mipotra indray reny olona ireny dia mahafaly ery ny mifanarintava mahafinaritra fa mifanarintava indray tsika samy velonainy fiarabana ataontsika zany. Eo amin'ny tantaran'ny olon'Andriamanitra rehefa manafina ny tavany Andriamanitra miery zany mihitsy ny teny dikany teny Hebreo miery Andriamanitra eo ihany izy fa miery izy mba tsy hitanao izy rehefa miery ny mialatsiny amin'ny fiteny anina fa tsy fiteny moa le hoe mialatsiny ambony altara fa teny hoe rehefa miery ny sponsor dia tsy misy nininona azo tena iny miafina ny sponsor miafina ny mpanome fiadanana miafina ny mpanome fandripahalemana miafina ny mpampandresy amin'ny ady atrehana rehetra rehefa miafina ny tavany dia miafina Andriamanitra ny dikan'izany tsy misy nininona ntsony antena ianao fa zay ny ianao ny atao hoe zay moa latsain'ny soratra lazain'ny tanora amin'izao atao hoe zay mivitany ianao tsisy nininona azonao antenainy ntsony babo ny vokatra azo satria niafina ny tavan'Andriamanitra niafina tamin'ny Israely ny tavan'Andriamanitra nanafina ny tavany tamin'ny Israely Andriamanitra satria naditra ny Israely. Tandremo tsara fa tsy hoe Andriamanitra ny kolonia atsika zany raha ataoko pratika ity tsy kolonia atsika Andriamanitra eo foany Andriamanitra eo foany ianao Andriamanitra na maninona zay na maninona na adaly zay na endry zay na miteny ratsy zay na maninona dia eo foany Andriamanitra non tsy zany. Rehefa manao ny adalanao ianao dia miafin'Andriamanitra. Jereo tsara nataon'i Jesosy rehefa niteny takao Galili izy dia tsy nino ny olona tao dia tsy nanao ninona tao dia lasa izy nandeha tsy nanao ninona tao izy tsisy ninona nataony tao ary endriky ny fiafenan'Andriamanitra ny fahasairanana samihafa manjo atsika eto amboniny ity tany ity. Andriamanitra tsy mitovy ampanao famantaranandro akory. Zao fotoan'izao moa zany ny famantaranandro sasany mila pile fa sasany automatika mandeha fotsiny ianao mihetsiketsika famantaranandro dia mandeha izy tsy mila fanana tsy mila nininona tsy misy mpanao famantaranandro anaraka anao isan'andro hoe aiza ny famantaranandronao mandeha sa tsy mandeha dia tahaka izany koa ny fiainana. Saingy zao Andriamanitra tsy mitovy amin'izany. Andriamanitra manaraka anao isan'andro saingy raha maditra ianao raha miala amin'ny sitrapony ianao manao ny adalanao ianao dia miafin'Andriamanitra miafina aminao ny tavany zany hoe tsy mahita ny fahasoavany ianao tsy mahita ny fitahiana ianao fa ny fanahy masina dia manamafy indray fa manatrika indray Andriamanitra. Ny fampidinana ny fanahy masina dia manamafy amin'ny olona Israely indray fa manatrika indray Andriamanitra manatrika indray ny fiainantsika Andriamanitra ary rehefa atrehan'Andriamanitra ianao noho ny famindram-pony dia mamerina ho an'ny olona tsy mamerina ny olona ho amin'ny vovoka fotsiny izy fa miteny hoe miverena ry zanak'olombelona dia indrotsika tafaverina amin'Andriamanitra indrotsika atrehan'Andriamanitra indray ny fiainantsika. Zany hoe ao amin'ny fiainana andavanandro moa zany ny zavatra mampalahelo moa zany raha mbola eo ny ray aman-dreny indray ny ankizy tsy dia mahatsapa hoe ahoana zany hoe manana dada sy neny zany satria mbola eo ny ray aman-dreny na mbola eo dada na mbola eo ny neny dia tsy dia tena mahatsapa fa manao foana maditraditra manao zay mahampalahelo ny ray aman-dreny indraindray aza misy zanaka manozona ray aman-dreny manao ratsy amin'ny ray aman-dreny za mahalala anankiray ohatra hoe ny ray aman-dreniny izy olona lahatokana amin'ny fianakaviana dia ny ray aman-dreniny mamany sisany eo dia nalain'ray ny tranon'ilay ramatoa dia tsy manana trano ipetrahana ary tsy avela nipetraka ao trano raha teo ilay ramatoa dia nalainy ny tranony dia izy rery zany sisa fa rehefa lasa ny ray aman-dreny dia maninona eo vao mahatsapa hoe
aiza re dadasiny raha teto zao idady raha teto zao ineny toy izany ko ny fiainantsika miaraka amin'andriamanitra ry havana raha mbola atrehin'andriamanitra tsika raha mbola mahazo fahasoavantsika mahita fitahiana ndraindray tsy tena tsarotsika hoe sarobidy anie zany manana an'andriamanitra zany sarobidy anie zany manana jesosy kristy azo atsotsony zany e sarobidy anie zany hoe manana an'andriamanitra fa tsy hoe manana fiangonana tsy hoe manana fiangonana ny sarobidy a so sarobidy manana fiangonana manana trano be manana toerana mahafinaritra be betsaka ny olona efa niditra tato amin'ity fiangonana ity dia anisan'ny mahatalanjo anazy ato dia zao ay mahafinaritra ny fiangonanareo ry pastera ny altara voamboana daholo tablio voamboana daholo dia za aloha tsy jejo mihitsy am'izany satria tsy mitona nininina zany fa ilaina fampisehoana ny voninahitran'andriamanitra fa ny fanan'andriamanitra no tena sarobidy indrindra ny fanatrehan'andriamanitra raha miamboatsika andriamanitra dia zava-dozy eo amin'ny fiainantsika izany raha manatrika atsika kosa andriamanitra dia zany no fifaliana ao atsika ary tsapatsika zany a tsapatsika zany minoko fa manana an'izany karazana sensation zany daholo tsika rehetra hoe ato am'tina mitokantranonao azy zany fanatrehan'andriamanitra matsiaro mihitsy ianao fa manatrika andriamanitra dia indro fa milamina ny zavatra mikorotana indro fa miverina amin'loany ny zavatra manahirana indro fa mahita vao fa misy ndraindray tsy mahita varavarana ivoahana mivoaka tsy hita ny miditra tsy hita fa mihidy ao anaty problema zany no milaza fa miemboa andriamanitra fa tsy mitenyntsony andriamanitra tsy mamaly ny vavako ntsony andriamanitra raha mbola mandre toroteny ianao androany dia manatrika anao andriamanitra ary ifalio zany fa manana ny fanamasintsika ho tsapa eo amin'ny fiarahamonina zany tsapa ao amin'ny tokantrano zany fanontaniana zany zao mipetraka eo amin'ny fiainanao ary fiainantsika dia zao a tsapanao ve fa misy fanamasina manatrika ao amin'ny fiainanao zany ny tena fanontaniana goavana zao tsapanao ve fa ao amin'ny fiainanao manatrika anao andriamanitra tena tsapanao ve zany tena iainanao ve zany tena manatrika eto amin'ity fireneny ity ve andriamanitra sao efa lasa fanontaniana anie zany ary tsika ny manana didy amaly an'izany manatrika eto ve andriamanitra tsy fitsarana maninona ny firenena ny tahako zao maninona tsika ny tahako zao misy namana anankiray zay zao ny lazainy hoe etsika ozy izy a eto amin'ny firenentsika dia zao ny karama amintsika ny salaire ozy izy ny filazana azy dia ho an'ny vasady pour la vie ho an'ny fiainana rehetra ny iainana amin'ny fiainana ny karama fa ny atsika ho an'ny antsoina hoe survie zara raha mihinana zara raha mahazo aiza andriamanitra dia ozy izy ny jentilisa hoe aiza zay andriamanitra reo reto kristianina reto mirediredy aiza zay andriamanitra reo dia be ozy petera hoe mbola vao amin'ny sivy anie zaoko tsy mirediredy zay ary tsy mamo fa manana ny andriamanitra izay andriamanitra dia andriamanitra ny firenena sambatra ny firenena zay manana tsy vao andriamanina fa andriamanitra ny olona tsirairay ko andriamanitra ry avaka ka dia mifalia mangata ary azony tsy hoe azonina mitanany akory andriamanitra fa azony amin'ny fijoroanao olon'andriamanitra mandrakariva izany andriamanitsika zany fa sitrany zany ho atsika sitrany ho atsika zany fanomezana rehetra zany tia ny iverina amintsika tia ny andro fahalemantsika tia ny hoatrehana mandrakariva amin'ny fiainantsika ho an'andriamanitra voninahitra mahireza ry havana malala tsaro fa tianao andriamanitra tia atsika izy ka nampidina ny fanamasina mba iverenantsika aminy mba hananantsika fifaliana amin'ny fandrimpahalemana sy ny filaminana ary mba hifaliantsika amin'ny fanatrehan'andriamanitra lalandava ny fiainantsika ka tsy hanan-java mahorosika amen favakantsika ry havana ary eo mivavaka dia misy setriny manao hoe aza manary hiala eo anatrehanao ary aza manesotra ny fananao masina amiko aza manary hiala eo anatrehanao ary aza manesotra ny fananao masina amiko ndao averitsika kely hoe aza manary hiala eo anatrehanao
ary aza manaisotra ny fananao masina amiko vavakantsika rehefa mijanona mitarika dia manonona n'izay tonombavaka izay isika rehetra tompo andriamanitra eo mifona aminao zahay fa na dia efa nomenao anay aza ny fanahy masina dia indro manao niditra anay zahay mandeha miala amin'ny sitraponao Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra amin'ny fonay mankahala ny namanay ary mandao ny sitraponao Andriamanitra aza manary iala eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko ampitoero aminay ny fanahinao izay efa nomenao anay raha teo tamin'ny batisa teo amin'ny mahampandray fanasan'ny tompo ary namafisina tamin'ireo fanokanana samihafa izay efa nanokanana anay mba ho mpanompon'Andriamanitra ko aza manary iala eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko fantatrao fa maloto izay mpanoto izay tsy tanteraka izay tompo miangavy ianao zahay aza manary iala eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko manatena filaminana izay manatena fiverenana izay eny manatena ny fanatrehanao Andriamanitra izay aza manary iala eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany amen. Tsara tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra tsika ka nibebaka teo anatreny dia mitsangana andray ny fambelan-kely ka omeny amin'ny alalan'ny teniny manao hoe ary amin'ny andro farany no hoe Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary nazovo ny antso ny anaran'i Jehova dia ho vonjena koa amin'izany dia tsy misy fanamelohana ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika noho izany dia voavela ny elokareo no anarany masina midy arany tompontsika amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Miraha tsara ary afaka malala. Mepanao ampoko fa na iny Kristy metaiza tsy miato ka mahafalery manezika ivoatra asabe kokoa ataony tafahoatra ny asoavako mivavaka satria tena minomino sy makato
faliana ao ampotsika izany no iarahantsika manonona ny fanekempinoana laharana fahaefatra izay iarahantsika miasa manao hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona Mpaolo Batisa hoe ino ny zanak'Andriamanitra nahita sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe fa nahita Messia araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabio ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjaka ny Israely ary araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe tena naimin'Andre fantatra fa izy tokoa no mpamonjy zao tontolo zao ary araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro amen. Mahazo toerana rehefa malala feon'ny zava-maneno fohifohy no manasaraka ny fotoana anankiroa. Tonga eo amin'ny asa vavolombelona isika misy zaza hatao batisa amin'ity fidirana faharoa ity ny hira voalahatra no irantsika avy hatrany. Reto namantsika reto izay manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa. Eno iarany tenin'ny soratra masina anorenany ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra izay ety an-tany, ko mandihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nantidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva mba hara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary aoriko io ny fanekeko ho amiko aminao mba amin'ny taranaka mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby ianao aho. Ary tao amin'ny koa ny namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tarana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorana Kristy, fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsy tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesosy, fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy, tsy misy tsony na jiosy na grika na andevona tsy andevona lahy na vavy,
fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka dia misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ka ambaranareo mazava mafy tsara zany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay, ekenay ny joro na miteny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay mba hahandrom-piainanay rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana zay noraisina avy amin'Andriamanitra izao sy hanekenan'i Jesosy Tompo mba azony hery andavany ny asan'ny Satana rehetra, vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azo mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovana batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay anatanterahana izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo zany matoky azy. Hanampy anareo amin'izao andraikitra masina izay fanekenareo zao izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ditsika fiangonana ry havana hitsangana hivavaka fa tompona andraikitra amin'izay nataontsika batisa raha teo isika. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsotoa, tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay raha eo manatrehanay. Aoka ny fanano masina hanome hery ny asa tanterahanay tampanaovan'izao batisa masina izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Reto zaza atao batisa reto aneo voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, zanakao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Randria miaingo feno kanto maya. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, aminao ny Tompo. Amen. Randria miravaka feno fitahina anaya. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, aminao ny Tompo. Amen. Vavaka isika. Faly misaotra anao zay Tompo fa tanteraka ny fanindrininy reto ray aman-dreny reto. Miombinainao amin'i Jesosy Kristy zao ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao an'ireto zaza reto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana azahoany manatanteraka ny nataony teto anatrehanao omban'ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonanao amin'ny fitezahana ity reto zaza ireto. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay zany. Amen. Zao no teny fanomezan-toky avy amin'Andriamanitra. Anaka, aza matahotra hoy ny Tompo fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Ary hoy izay fiangonana hoe mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo ary tezaoan'ny Tompo ireto. Amen. Mahazo toerana tokoa ny rakim-pahasoavana no ataontsika mariky ny fifaliana.
miarabantsika rehetra tratry ny andro pentekosta, andro lehibe araka ny fanalazaina teo zany, tsy verenana fa dia tena andro lehibe ho antsika zany, fety lehibe ho an'ny finoana kristianina zany, ary marina ny fanambaran'Andriamanitra fa tsy diso akory a, fa dia amin'ny alalan'ny fanamasina no mahazanak'Andriamanitra atsika. Andehantsika hifampiaraba, ty mety mbola tsy mifankahitsika na ny ao an-trano ihany aza dia mifampiarabantsika. Zao ny fampiarabana ataontsika manao hoe araba tratry ny pentekosta, ny fanahin'ny tompo ho ao amin'ny fanahinao, zany ny valiny. Araba tratry ny pentekosta, ny fanahin'ny tompo ho ao amin'ny fanahinao. Eny ary zay indray fa so mihitatra indray. Dia zava-dehibe zany dia manaova fety mamy, fety sambatra, ary tena manaova fety, fa fety lehibe ho antsika ny andro pentekosta. Tsy afaka manao fety anefitsika raha tsy manana ny fanahin'Andriamanitra ka dia mangata aminy fa omeny ho antsika izany raha mbola tsy manana ianao dia mahereza. Miroso averantsika ry havana malala amin'ny vavaka fangatahana zao. Vita amin'ny vavaka fangatahana dia fitian'ny sekreteran'ny fiangonana amintsika ny raharahan'ny fiangonana, dia miroso any amin'ny famaranana itsika ho amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo sy ny fanaovan-drakitra ho voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika. Androan'ny tompo dia andro lehibe ho anay, tsy ho an'ny kristianina ihany fa ho an'izao tontolo izao koa, satria efa nirahanao tetỳ aminay ny fanahy masina. Rehefa niasa tetỳ aminay tokoa zany, vavolombelona zany ny fiangonanao, misaotra tompo noho ny fitiavanao, fa lehibe zany fanomezana nomenao anay zany, mihoatra noho ny volafotsy sy ny volamena, izay mety loha, mety simba, mety very, mety lanin'ny kalalao ny fiteninao, fa indro nomenao ny fanomezana sarobidi indrindra izay, dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina ny hiasa mahery atao anatinay, ka hanala zay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay na ny fiainan'ny ankonanay na ny fiainan'ny firenenay. Fanahy masina ny hiasa mahery teo amin'ity firenenay ity, ka ho voaroaka ny aizina rehetra noho ny amin'ny fanahy masina sy ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Fanahy masina toera lalandava tomponay, meteza ho tamana ao anatinay fa mpanomponao zahay, dia taio ny asanay izay tanterahana amin'ny anaranao, na ny asanay manokana, na ny asa ho an'ny ankonana, ny asa mpiangonana, ary indrindra tompo ny famonjena ity firenena ity ao anatin'ny fahantrana. Ampahirezo zahay hatanteraka izany eo ambany fitarian'ny fanahy masina, ka ny aloko ny aizina rehetra dia ho voaroaka hiala eto Madagasikara, fa ny mazava dia hiposaka eto, ka handray ny mazava ny olonao rehetra, dia hisy fandriam-pahalemana eto, hisy fiverenana amin'Andriamanitra eto, ary hisy fiorenana tsara amin'ny finoana eto. Tompo zany no vavakay, dia raha misy koa hetahita-ponay dia tonononay amin'ny vavaka manginy zany a, vokatry ny fonay, fa ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba hataonao tsinotsinona. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa tianay ka nanolotra ny ainy maimaim-poana ao anay no angatanay zany, ary mbola ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe rainay ho izay ny an-danitra, ho masinina ny ainy ny anaranao, tonga ny eny fanjakanao, tao any eny sitraponao, ny ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay nio izany nasaza ao anay, ary mamela ny eloka tahaka ny namelanay izay ny eloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
dia mirary antsika andray valim-bavaka hatrany ary atsapatra ny fanatrehan'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Milohan'ny lazana sekretera ny fitandrara dia misy boky kely zay any asa raha mba mesy akaikaiky eo dia mba meo kely ahako. Misy boky kely zay any manao hoe ny fanahy ny fahafoizana. Zavatra efa niainantsika teto amin'ity efitsika Masalema vaovao ty moa io fa mbola bitsaka ihany koa nefa tsy mbola mahazo resaka tsara amin'ilay izy tsy mahazo tsara ny fampianarana ka dia misy fampianarana amin'ny alalana boky kely fanahy ny fahafoizana. Raha misy akaikaiky eo dia mba mena kely ahako. Dia io boky kely io dia tena manota boky moa zany zao lafo lafo manota boky tsotra amintsika fa tsy hoe mora akory manota boky fa farafaratsy ny amin'ny arivony ny vola lany manota boky saingy atolotra atsika amin'ny fanahin'ny fahafoizana io. Ny boky zany nanoratra azy ny mpitandrina nanoratra azy fampianarana io fa ny tamberina avy amin'izany boky zany na dia atolotra amin'ny fanahin'ny fahafoizana ho an'ny fanorenana. Ty mbola tena ao anatin'ny asytsika zao mpiarasana kely ny autorisation azahoana mitondra circuler azahoana mitondra ny tany maketotsika mba azahoana manototra indray ilay fototra satria mila totofana izy io mba azo lay ahavo niveau zay tokony ho azo anatin'izay ty izy ty boky kely ty zany boky hoe ny fanahin'ny fahafoizana no lohateniny dia hitantsika misy olona manolotra cadeau io amin'ny fofen'ny fitiavana dia misy ny libellé moa ny fitsikema Salema vaovao izany boky zany. Ty dia boky tena natao ny ezahana ho tsotra boky faran'izay tsotra mba azahoantsika mandray tsara azy dia misy ohatra zao voasoratra tao anatin'ity boky ty no hoe tena nahafobe ho anao ny tompo fa ny ainy no natolo no famonjena anao ko raha nahakasika ny fiainanao io famonjeny io ka efa voavonjy ianao dia ianao no eteheran'ny fitorianany filazantsara amin'ny famonjeny Jesosy Kristy fa asan'ny voavonjy zany. Fampianarana goavana zany asan'ny voavonjy zany. Mbola ilazo eo koa moa ny sekretera fiangonana ka dia vitsy kely n'izy ity fa raiso dia fanahin'ny fahafoizana. Tsoroka ihany fa ny lasaiko amintsika mpahatsorana ihany koa fa 500 nanotany ity ariary fa ataontsika fanahin'ny fahafoizana ity dia samy manao zay everiny fa tokony ho atao ao anatin'izay fa manohana ianao ny fanorenana no afaka mamaky an'izy ity ianao tena fampianarana ity dia mamaky azy tsara ianao rehefa mamaky azy tsara ianao dia fantatrao amin'izay hoe inona marina moa ny antsoina hoe fanahin'ny fahafoizana. Ty ny hatramin'izay ny hoe fanahin'ny fahafoizana hoany zay foy no omena zay le hoe fanahin'ny fahafoizana fahafantarany olona azy fa tsy zay fa mbola vakiany sekretera koa moa zany ny fampianarana anankiray ao anatin'izay ka dia mirary soa antsika rehefa lany izy ty satria diso folo sisany eo dia raha lany ray izy ty dia amin'ny herintsika manao dia tena zava-dehibe dia hoe mahazo daholo ny mpiara-mivavaka rehetra mahazo an'ity daholo dia afaka mamaky dia afaka manontany fa ho ampianarana tsikelikely eto koa zany le izy mba hiainantsika n'lay hoe fanahin'ny fahafoizana tsy hoe nahafoy ny ainy ny tompo dia tsika koa tokony mba hafoy sala mifamaly matsy zany fa nahafoy ny ainy ny tompo nahazo mamaim-poantsika dia manome kotsika mamaim-poana tsy hoe mamaly zay nataon'ny tompo kory tsika fa rovina moa tsika no avita ny amaly zay nataon'ny tompo tamintsika dia mahereza ry havana tompo mba tsika zay any mba lazaiko fa ny akoatr'izay dia aloha lazain'ny mpitantsoratra ny fiangonana mahereza tompoko. Aterina ny fiarabanamatsika rehetra indray amin'izao alahady ny pentecoste izao miarabantsika rehetra arak'izay efa ny fifampiarabana zay natao teo ny fanahin'ny tompo ane etoetra amintsika mandrakariva ihany ary ny volana lasa teo isika dia ny banjina aloha hevitra hoe mitaridalana ny fanahy masina ary dia tsy ny volana lasa iny ihany no nitarihan'ny lalana antsika fa ny volana ho avy sy ny amin'izay mbola andro iainantsika dia hitarihany ny fiainantsika avokoa ary zany fanahy masina zany no hitarika atsika misy fandraisana fanasan'ny tompo rehefa avy eo araky ny fanao efa rehefa pentecoste manasa atsika mpandeha fanasan'ny tompo rehetra hiatrika ny latabatra masina tahaka zany ny valopy pentecote ihany koa dia efa misy ny fandaminana zay efa fantatsika fa reny
dia ho atao amin'ny adidin'ny fiangonana ka misy ireo vatana anankiroa reo izay hoentintsika androtsahana ndreny valopin'ny pentekosta ireny. Ny atoko-pihira Ariela ranomarina dia ity alahady ity no alahady izay hitona nambavaka azy ireo kanefa noho ny fandaram-potoana izay fantatsika fa mifanitsaka amin'izao alahadin'ny pentekosta izao dia hempitra amin'ny alahady heriny anio ny alahadin'ny atoko-pihira Ariela. Dia ho fanamariana izany ny hariva dia isy antsakira lehibe izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonana. Asaina antsika fiangonana mba hanatrika izany satria dia zava-dehibe tokoa ny fanohanana sy ny fitonanam-bavaka na amin'ny alalan'ny asa zany na amin'ny alalan'ny fanompoana izay ataondreo zanatsika amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny talenta izay nomeny ny tompo azy ireo. Ka ny hariva zany ny amin'ny heriny anio zany amin'ny ora sasany antsakira lehibe mitondra ny lohateny hoay sy anao hoasy anao dia asaina isika tsy misy vidim-pidirana moa zany tahaka an'izay efa mahazaratsika fa valopy no zaraina ho amin'izay hoentintsika manohana azy ireo amin'ny adidy izay tanterahany. Ny manaraka dia mahakasika ny rampitso izay fitsangatsanganan'ny fiangonana araka ny efa fandaram-potoanan'ny fiangonana raha teo. Rampitso zany tsika mandeha mitsangatsangana ny toerana efa fantatsika fa eny amin'ny tany malalaka ery Antanambao RN3 PK19 ho antsika izay mitondra fiara manokana moa zany dia mihoatra kely ny sampanana Ambohimanga izay mitsofoka any amin'ny Ambohimangarova zany dia misy tambofotsy lava be izay eo dia rehefa afaka iny tambofotsy iny rehefa tapitra iny zany dia mivily miakavia dia misy an'ilay hoe espace Iaris zay dia eo ampitan'ilay espace Iaris zany no misy an'io toerana izay anaovana ny fitsangatsanganana io. Raha hariva dia antsoina solontenan'ny sampana sy ny fikambanana rehetra izay manana zavatra atao eny an-toerana mba hijery an'ilay toerana zany raha hariva mba azahoana mandamina hoe eto ny ianona mipetraka na eto ny sampana zao mipetraka na eto no anaovana an'izao sy ny tahaka an'izany zany. Ny ho antsika fiangonana kosa dia mba manaraka ny fandaminana izay mba hapetraka zany raha mpitso indrindra fa ity fitsangatsanganana ity dia fantatra fa marina fa misy olona hafa ao, misy tsy mpiangony eto ao dia hatramin'izay tsika tsy nandrarana zay na dia hoe fitsangatsanganana fiangonana aza dia misy fianakaviana ao mety mitondra ny fianakaviany ihany izay tsy miangona atao akory tsy maninona zany efa niainana zany tsisy hoe ny fidy teto izay mpiangona aty ihany dia izay ihany mandeha fa kosa mba teneno ny fianakaviana izay hoentinao mba hanaraka ny fandaminana fa matetika ireny no lasa manakorotana ny fandaminana izay apetraka dia lasa misaritaka eto tsika amin'ny fandaminana amin'ny fiara tahaka an'izay zany dia mba aoka ary mba hanaraka an'izay fandaminana izay apetraka tsika efa manaraka tsika efa ampianarina foana hoe manara fandaminana fa le olona avy any ivelany hoentintsika no tsy manaraka fandaminana dia mba teneno zareo nareo no mitondra azy dia mba nareo ny tompona andraikitra miteny azy hoe mba harao fandaminana fa fiangonana no iarahanao zay zany no fandaminana raha mpitso amin'ny fitoroa sasany ka hatramin'ny 7 ora zany ny fiangany eto an-toerana eto dia avy hatrany dia mamonjy eny an-toerantsika ho amin'izany. Ny sampana tsirairay moa dia efa misy manao ny zavatra ataony izy eny tahaka an'izany ny SLK zany raha hariva zao amin'ny 10 ora dia antsoina avokoa ny SLK rehetra mba ho tonga eto anomana ny zavatra hoentina ny rampitso tahaka ny hoe saoaba sy ny godrogodro zany no hoentin zareo eny rampitso anomana an'izany izy raha hariva tonga nareo zany amin'ny 10 ora. Ny fikambanana dekona sy olona efa mahalala ny fandaminana rehetra ny amin'ny fikarakarana sakafo izay hoentina rampitso efa samy mahafantatra avy ihany ny groupe tsirairay fa ho antsika mpiangona kosa zany dia misy karazany 3 ny lokany trondro 5 000 ariary ondry 6 000 ariary ary ny kotleta 7 000 ariary mitondra fitaovam-pihinanana sika fa tsy misy fitaovam-pihinanana zany hoentina akory ihany fa dia ny fitaovam-pihinanana izay hoentintsika ihany no hihinanantsika an'izany. Ny fikambanana mpiasa fahasalamana mivarotra galety misy calcium ronono soja misy vany tahaka an'izany mampiasa fahasalamana azy dia ireo karazana fanafody ho amin'ny odisery sy ny gripa samihafa izay betsaka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mampafantatra antsika fiangonana koa zany ny fikambanana mpiasa ny fahasalamana fa amin'ny sabotsy fa 1 ambin'ny 20 volana jona dia isy
fizaham-pahasalamana zay ho tantarahan'izy ireo eto amin'ny fiangonana manomboka amin'ny 7 ora ka hatrany amin'ny 4 ora tolakandro ihany tahaka ny fizahana maso ny fitiliana diabeta ary ny fijerena tosidra misoratra anaranao amin'ny concierge amizon za koa zany izay anao an'izany fizahana ara-pahasalamana izay. Ny fandaram-potoana eto amin'ny fiangonana moa dia amin'ny sabotsy faefana ambin'ny folo ny volana jona ho avy zao zany dia mampafantatra antsika fiangonana ihany fa isy ny fivorian'ny Braony SLK Sonodapartany faritra Atsinanana eto amin'ny fiangonantsika amin'ny sabotsy ho avy zao. Dia tahaka ny fanao mahazatra moa rehefa misy fivoriana tahaka andreny dia misy zany ny fandaminana eto an-toerana tahaka zany dekona mila dekona zany zay tompona anjara moa zany ho amin'ny asa dia manao ny asa fanompoana. Misy ihany koa ny sakafo zay karakarain'izy ireo dia anjaran'ny sampanelala kristianina moa zany no manatanteraka sy mandamina an'izay. Ny amarana koa azy dia ilay mahakasika an'ilay boky izay ny lazainy ray aman-dreny mpitandrina teo mahakasika an'ilay fanahy ny fahafoizana araka ny nambara teo dia hoe efa vitesina matetika eto zany hoe fanahy ny fahafoizana zany inona marina zany ary ahoana marina no fanatanterahana izany araka ny soratra masina sy ny amin'izay rehetra atao aty anatin'ny fiangonana. Dia fanasehona teo moa zany ty le boky kely rehefa mirava zany vitsivitsy any sisa izy ao misy amin'ny 20 eo angamba sisany ao dia araka ny ambarany teo moa zany hoe misy any ny masokarena ny am'ireny dia arak'izay tenen'izay fanahy fahafoizana ho hitantsika ao anatin'ity zay hoe ahoana marina no anatanterahana izany fanahy fahafoizana zay. Misy teny kely ty vakiako ao anatin'le izy hoe ny atao hoe fanahy fahafoizana dia tsy fahafahana hanao zay farany kely nazara raha manome ka tsy ririn-jingany mba fohy ho an'ny asa fa ny fahatakarana ny sarobidin'ny famonjena izay nomeny tompo Jesosy ho antsika ka mieza anao zay fara hery sy izay zakany ananana ho enti mampandroso haingana ny asan'Andriamanitra amin'ny fofeny fitiavana azy. Andininy ao anatin'izany boky zany zany sy vakiako zany hoe manazava zany hoe fanahy fahafoizana dia ny fanahy fahafoizana zany dia tsy zay fahafahana anao zay faran'izay kely akory na hoe anao zay faran'izay nazara raha famanome fa ny mifanohatra amin'izay ary hoe zay faran'izay zaka ary zay faran'izay mba hananana mba hoety mampandroso haingana ny asan'Andriamanitra amin'ny fofeny fitiavana azy. Dia zay zany no fampianarana ao anatin'ity boky ity mbola misy maromaro izy izay milaza manazava ny amin'izany fanahy fahafoizana zany ka dia vonjovonjeo ihany zany ho amin'izany satria dia efa hiainantsika zany eto amin'ny fiangonana. Mifandrindra andalana amin'izany ny amin'ny 7 ny volana jona ho avy zao ny komitin'ny fanorenana dia mikarakara indray ilay sakafo zay anehoana ny firaisan-kina anehoana ny fifankatiavana kanefa dia anaovana ny asa ihany koa. Misy an'ilay sakafo piraisana zay ho tanterahana eny amin'ny Andibe Basy amin'ny lahady 7 volana jona ho avy zao dia hiainantsika zany fanahy fahafoizana zany tahaka an'izay fanambarany ray aman-dreny mpitandrina teo hoe nanao an'itony boky tony dia misy masokarena 5,900 ariary ao anatin'izany nefa dia manao ianao ny amin'izay fohinao mba hoentina manao ny asa tahaka an'izany koa tsika rehefa hoe mandeha misakafo amin'ireny espace reny fantatsika hoe ohatrinona ny masokarena tsy hiteny zahay tsy hiteny ny amin'ny hoe tahaka an'izao ny sakafo eny fa nareo no mahafantatra hoe manodididina ny 3 alina 4 alina tahaka an'izany rehefa misakafo amin'ireny espace reny fa tsika kosa tsy hanao ny amin'izay fanao n'izao tontolo zao hoe raha 3 alina na 4 alina dia andao hivarotra tapakilana 5 alina zany dia mba mahazo tombony 2 alina na hivarotra tapakilana 9 alina dia mba mahazo tombony 2 alina fa mandeha amin'ny fanahy fahafoizantsika arak'izay fantatsika arak'izay ho vakianao anatin'ity boky ity hoe inona marina zany dia manatanteraka izany isika amin'ny fitiavana. Dia zay zany misy eo ny fanasana ho amin'izany sakafo piraisana ny amin'ny alahady 7 ny volana jona izay dia miaraka eny indray isika miara-paly ary miara manao ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
dia miroso avy hatrany eo amin'ny fanolorantena ho anan'ny tompo isika fanavozam-panolorantena ny marina kokoa amin'izao andro pentekosta izao a rakitra manodidina moa no ataontsika ary dia mba mavitripitrika tsika fa olona manana ny fanahymasina izany mavitripitrika dia ny atokopirany mihira mandritra izany dahary.
anasantsika fiangonana itsangana hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra hanavaozany indray. Mihoana dia konona feon'ny zava-maneno ary rehefa miakatra ety amin'ny altara izy ireo dia iraina avy hatrany ny hira falahatra. Irana ny hira falahatra. Tumpuomba teyana amina ni uluna kanikuran tuatana ampuba nitenina ifana inawirau amina samitalau bafuki susavatsua nimange taitana bafuki susavatsua nimange taitana. Veratra manolonasika rehefa malala ireto fanasana izay anasan'ny tompo antsika ireto, izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fandraisantsika azy amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana ko asan-drato amin'ny tompo ny fonao mitsangana ianao mpandray fanasan'ny tompo. O Jesosy tompontsika, ino rehefa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Vavakisika fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao, ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io, anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danja izay ty an-tany, ko midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro ny anjely tsy mialinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ary ireo olom-boavitra efa sambatra ao aminao, ko amba velao re ny feonay iombona amin'ny feon'izy ireo, misantatra sady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe masina 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 Jehova tompo venonivu ilaisa
ampokenoantsika ny teny fanorenana ny sakramenta ny fanasan'ny tompo fa i jesosy tompontsika tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny izany ka hoy izy raiso hano ity nitenako izay omena ho anareo izao natao fahatserovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao natao fahatserovana na oviana na oviana no misotro ianareo fa na oviana na oviana ianareo no mihinana ito mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen. Manasa anao indray hitsangana hiara-mivavaka isika. Vavaka isika. Ry tompo rainay ny an-danitro indreto izahay manao eto anatrehano ny fahatserovana ny fahatongavany zanaka olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany avy tamin'ny toeran'ny maty ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ary miandro sy mitalo ny fiverenana izay ho mba fenoa ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay da io tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ekeo endrik'ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ry tompo ray any an-danitro aoka hiasa ny fanahinao masina hamasiny no mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy ary hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny ran'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahy masina mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranon'ny tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka fa ny fanahinao masina no mahary anay olombavao mamelona anay manamasina anay ary manome anay ny zava-tsoa rehetra ho aza manaiso ny fanahinao masina aminay mianoa anay ry Andriamanitra toa noho ny fitiavanao sy ny famiraponao amin'i Kristy fa amin'ny anarany no angatahana izany amen. Koa ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay no vakiana ho antsika satria raha ihany mofo isika koa dia teny raha ihany na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa. Ary ny kapoaka ny fisaona izay saonantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho famelan-keloka. Koa satria voapetipeti-nota mandrakariva ny nofontsika ary ho didiny pahalemena isika noho izany dia anonona ny vavaka iombonana isika manao hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanakao aho, tompo tsy mendrika ny tiranao ambany tafotranoko aho, tompo tsy mendrika ny tsipona izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ho akory aho, kanefa ho ianao hoe izay manatona dia tsy mba ho lavika mihitsy amen. Dia ho Jesosy Kristy tompo andeha fa efa voavoatra avokoa izao ny fanasana amen. Mahazo toerana tompoko. Efa midiny iny ny dikona ny alalany fampandray ianao dia mitsangana ianao ray W dia iraina ihany koa ny hira voalahatra.
Jesosy Kristy tompontsika raiso hano ity nytenako zao zay omenao anareo izao no atao fahatserovanana ovinana ovina no mihinana ianareo
ary ko Jesosy Kristy tompontsika sotroanareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-kelo izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Mamro Jesosy ny fitiavanao. Dia manamafy ny mahasarobidy ny fanomezana nomeny Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra anay dia ny ainy mba ho avitra hisolo ny ainay. Misaotra anao izay fa noraisina indray izany androany. Tompo, tehirizo amin'ny fitiavanao izay, tehirizo ao amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana anao Andriamanitra amin'ny fonay sy ny fanahinay ary ny saina rehetra. Tehirizo amin'ny finoana ary tehirizo amin'ny fahatsarana rehetra mba hisehon'ny voninahitra ao eto amin'izao tontolo izao ka ho hita fa tsy ny aizina ny manjaka fa ny mazava. Dia ampioreno ny finoanay ary omeo fifaliana ho am-po izay amin'ny androm-piainanay rehetra hanananay fiadanam-po noho ny herin'ny fanahy masina izay mitoetra ty anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay naovanay izany vavaka fisaorana izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Mamerina ny kapoka isika sady manantitra ny fanoloran-tenantsika ho an'ny Tompo.
so nafatra ho antsika rehefa avy nandray arak'izay mety ny fanasana masina isika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Raoko ambonin'izany rehetra ny fitiavana, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Amen. Tsangana isika fiangonana, hanao ny hira famaranana sy handray ny tsodrano. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina ho aminareo ny Tompo. Amen. Petraka isika rehetra fa afaka mangina ianao misaotra an'Andriamanitra. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka ihany tsika fa avy hatrany dia atao eto koa mivavaka famaranana ho an'ny diakona. Mivavaka isika. Misaotra noho ny amin'ny fitahinao, ny amin'ny fanompona izay niombonanay. Misaotra noho ny zara fanompona nomenao, fa zara ho anay any an-danitra ihany koa ireny. Ny fitafiana masina ny tafianay dia arakitrao anay. Mandrakariva Tompo raha mbola velonay izay, fa tafio amin'ny herin'ny fanahy izay, ary dia anam-pifaliana izay satria nandray nanavaondray ny fandraisana ny fanahy masina androany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anoloranay izany vavaka fisaorana izany. Misaotra anao noho ny fiara-miasa teo amin'ny diakona sy ny olona ny mpitandrina, ary izay rehetra nanapofinaina ka ny asa sy ny teran'Andriamanitra, ny mpitendry, ny mpikarakara ny feo sy ny sary, voninahitra ho anao izay nataonay Tompo, ary ho anao rery ihany fa ho fiadanam-po anay rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Dawari.